Sy ampiarina iray mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fialana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo na ihany koa ny tranga toy ny kere ny lalam-piarina kinana na ny risaina afantaran'ny be sy ny maro azy. Miansehatra eo amin'ny fampiroboroboana izay lalam-piarina izay ary ny projet antsoina hoe résilience de par chaîne de valeur. Ny tetikasa moa dia tohanan'ny giza sy ny vondrona européenne ary mavitrika izy ireo ao anatin'ny fanohanana ity tetikasa ity. Anisany andreketan'ny GIZ ny famovelarana ny seha-piarina amin'ny faritra efatra dia ny any Atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy ka kendrena ny fampifandraisana ny tantsa-pamokatra sy ny mpandraraha ara-toekarena. Mpandraraha telo izao no fantatra fa miasa manodina vokatra kinana na risana makany ivelany. Ny tanjona dia ny maro ahatratrany amin'ny 4,000 ireo mpamokatra miasa eo amin'ny seha-piarina io raha ny voalaza ny tompon'andraikitra iray avy eo anivon'ny GIZ. Lafin'ny kinana na hoe risaina tena tanjona zany amin'izao fotoana izao dia misy hatrany amin'ny 4,000 mpamokatra zany amin'izao fotoana izao na hoe tokantrano miasa ao anatin'io seha-piarina. Tanjona zany dia hoe ahoana ny iarahan'ny olona amin'ny tsy fanjarian-tsakafo na indrindrandrindra ny antsoina hoe kere. Zay ankoatran'izay misy ihany koa ny resaka filière hafa toy ny fimpina tantely, ny resaka fimpina osy izay mampalaza indrindrandrindra faritra atsimo ary ny farany ny resaka fambolena tsaramaso. Lalam-barotra roa no misy eo amin'izay seha-piarina izay. Voalohany indrindra ny eto-toerana. Raha mikasika ny eto-toerana dia mijery manokana antsika ohatra lafin'ny resaka ny fanaovana ny antsoina hoe produit ampiasaina amin'ny resaka taovolo sy ny fanatsarana tarehy na hoe produit cosmétique. Dia ihany koa ny resaka atao amin'ny vernis sy ny fampiasa amin'ireo fanosotra amin'ny hazo fanaka zany indrindrandrindra. Nefa io ihany koa misy ny vokatra any ivelany izay mahasarika indrindrandrindra ny resaka fanaovana loko zany ary exportentsika any France izy io amin'izao fotoana izao tsika dia eo amin'ny 60 à 80 tonnes par an eo ny exportation antsika amina huile zany huile brute izy io. Ny tanjona moa dia ny ampivelatra sy ny ahamatsianana ireo mpiatsehatra mba hanatsara ny lalam-piarina kinana. Anisan'ireo tetikasa mahazo famatsim-bola avy amin'ny vondrona européenne izay mandray anjara tamin'ny varavarana misokatra no tanterana tetsy amin'ny Café de la Gare Soarano ny 12 Mey lasa teo ity tetikasa ity.